ihany koa ny olana lalovany ireo mpandraraha misy fetany ny alamininy ary manana ny fiandianany sy ny maizy azy ny firenena Malgache. Fatatsika nefa ny zavatra misy sy ny zavatra iainana ary ny sosikevitra na ny hevitra ireo vondrona politika ankehitriny. Mirona amin'ny tondrofotra avokoa ny hevitry ny maro amin'ny vondrona politika izay namboanikoy. Ary mba hisiny ny filaminana sy ny fitoniny fa indrindra ny tombotsoa ambony ny firenena dia nanapa-kevitra aho miaraka amin'ny fitondrana tarihako fa irosotsika avy hatrany ny fanaovana sy ny tondrofotra na fipantsina amin'ny samy Malagasy. Sy ondafatsika intsony ny daty izay oferana na omeny ny vondrona Sadc fa isika samy Malagasy ihany no anatanteraka avy hatrany sy anatanteraka ny rano sy ny dany izay voalaza rehetra ao anatin'ny tondroky. Ary eto dia manao antsoavy amin'ny fomba ofisialy ny vondrona politika rehetra tsy akanavaka anatanteraka izany ao anatin'ny fotoana fohy. Rehefa vita ny fisian'ny tondrofotra na fipantsiny izay namafisy ny sekretera mpanatanteraka na ny sekretera exécutif amin'ny Sadc dia hotohizana avy hatrany ny fampiarana amin'ny fipiriany ny voalaza rehetra ao anatin'ny tondrofotra io. Io soifarany io no mamarana ny dinikara politika eto amin'ny firenena ary ahafahana mifantoka amin'ny fifidianana izay ho atao. Ny tenako manokana dia resilage hatramin'ny voalohany ary ankehitriny amin'ny fotoana izay zao fa ny fifidianana ihany tsy maintsy hiatarany izao olana ara-politika izao. Saingy fifidianana tsy maintsy ekeny rehetra no takiny ny tsapany, tsy maintsy eken'ireo maro anisa ao amin'ireo mpifanarana ara-politika, fifidianana madio, fifidianana mangarahara sy azo antoka. Ary efa hitatsika ny ezaka nataon'ny gouvernemanta ary efa mboso mankany amin'izany ihany koa izy. Koa miangaviana ary ireo nanao sy anao siny an'izay tondrovoto zay mba hanovitra avy hatrany sy mifantoka amin'ny fifidianana izay tokony ho atao sy ny fotoana hanaovana azy. Fa tsy olazaina intsony hoe ny lateral na izy tokana ny fanapa-kevitra amin'ny fikarakarana sy ny fanapotosana izany fifidianana izany. Tokolasy tompom-bavy mba indrena sy ampitsonina monaka atsika fanapa-kevitra ary anotatsika miaraka ny lalakizorana sy anetatsika ny vahaolana maharitra ho an'ny firenena. Koa matoky ny famatorana sy ny firaisakina ny Malagasy ny tenako amin'izao tingana farany atrehatsika izao. Hitateraka ny fitapon'Andriamanitra masina ny tanindrazana misotro atsika rehetra.